Orange eo an'ianao, manolotra ho anao ny tantara eto amin'ny rekorazana. Saribakolon-drazana bololina na tratra farany. Ny soratany Itokina na Tokozay Rararabe Manatso. Ovelominy Nofy, Ponina, Lairakotoarso, Ziaro ary Arliva. Nandray feo sy nanatotosa miaro fi. Mba nanahoana ihany ny dianao tandro Luka? Azo tanterahana ihany ve hono le famindranany voa anankiray amin'ny Riantsoa e? Tokivikivy anie fahitako anao zany fa nanahoana ho ah? Tsy mety onyseno tsy compatible hono izay mianaka. Zany ve? Tena marina tsy mifandraika raha zay na azy io lazana azy jerenao ty valiny bilan ty. Ao tokoa e. Ty ahoana indray zany ty tsika ty fa tsy tokony eto ve rehefa mitovy fotsiny sokajin-drahanareo mianaka e? Ka tsy ny sokajin-draha ihany ange hono ny ilaina mba hitovy raha anao ny famondrana e. Zany eno tokony hifanaraka ihany koa zany ty page HLA zany. inona? Kanefa dia tsy mitovy ny ena mianaka. Fa inona koa zany? Ohatran'ny voandroany inge za vao mare an'izany. Ka na za koa aza angery sy eny zao vao mahaino an'izany e. Ohatrany hoe fitambarana pitsopitsona zavatra maro akoatran-drahony izany. Dia inona zany fa dia tsy maintsy miandro lava compatible amin'indray zany tsika? Izay mihitsy. Ny amo efa tsy mety raha teo sa ve hoe za manaraka fitsaboana amin'ny resaka tosi-dra ve? Tahiritsika nefa ty manify dia manify angery Luka e. Zara raha vita na opération akory aza aiza indray na volana efanany le vo. Tsy maintsy onona amin'ny dialyse ihany angamosika e. Zay no izy raison no mitoy. Ka mandra-paroviana nefa e. Ny karamanao efa lany nangalana avance, ny trano natao antoka tamin'ny banky dia nefa e volany sahady izy ty. Amanety sy nisan-kerinandro koa moa ny ilaina amin'ilay dialyse. Ny hain'ny Riantsoa ngery Luka ka efa miha marefo dia marefo. Fantatro zany. Aiko tsy atady an'izany maharitra tsony io zazy io Ka inona ary ny ataontsika eo ianao ka? Tsy haiko koa. Ny fananana efa zara raha misy. Tsy misy azo amidy tsony. Io aro mararay lehibe io sisa mba mivaingana. Ny havana moa reny efa raha mahita manilitilika. Tena kivy ary Luka. Dia sanatria ve ka io aretiny io no anaisotra ny sombinaitsika eto anilantsika e. Tena marina e. Kivy ah. Aza kivy re. Tsy maintsy mahita vahaolana foana sika. Zay mahasoa ataon'Andriamanitra seno manginy izany avako zany. Aleo tokoa aloha fa vako any an'andranomasiko so ampalahelo ny Riantsoa io. Dada Riantsoa manahoana ny lava orona kely ny dada? Iniza moa ny tafiny eo raha tsy neny dada ihany. Efa nalany vary be nge za teo e. Zany anoneny eo. Efa nisakafo tsara ny zanako dada sy neny. Ay kosa bravo be zany. Avy ary ty ampifony dada ndry e. Ndry tena tsy mifakafony mihitsy izy mianaka reto. Nahatra irery Riantsoa miantahanty eo amin'ny Luka. Adino ny fanaintaina ny rehefa eo ndray. Riantsoa koa moa tena tia ary tena tia azy na dia tsy voamarina mihitsy hatramin'izao no mahatena zanany azy na tsy. 12 taona lasa tokoa mantsy izay moa nisy jiolahy tafiditra tato an-trano ary nanao eritreritra sy nikasy tanana ahako tamin'ny fotoana natany ampiasana ny Luka. Be voka tao aorianany io ary tsy fantatra raha vokatra voinana azo ahy io raha tena zanaka mivady tokoa tato kiboko. Io Luka moa tsy nivaky loha tamin'izany akory fa hoe zana ny Riantsoa na dia voatany mboaka aza. Tsy nandao anay mianaka ihany koa izy na dia nakalelo sofina aza ny hezo teny sy ny fanakana n'ireo fianakaviana ny fiarahanay no iovoinana azo ahy io. Tsy nihainao zany Luka fa dia teo anilanay foana. Zaho anefa marary indray Riantsoa zanakay. Tsy fahatombanana hatrany mboaka ho no mahazo ny Riantsoa na le antsoina ny teny vahiny hoe malformation congénitale. Anaka tsy miasa araka ny tokony izy no voany anankiroa. Tamin'ny 19 taonany teo vao nisy fiantraikany ratsy tamin'ny fahasalamany le izy. Fa inona foana ary le ty malasa mborona ny laty? Ia sara. Io rindrina io foana no atao madinika. Maso amin'izay tsy mipimitsy. Inona moa letsy fa ty tsy fahasalaman-janaka ty ihany fa ngatsy hoe mivoan'ny lahilany indray moa no findrao aminy. Ny valy letsy le bilan ary vao marina fa tsy compatible hono izay mianaka. Dia ahoana zany?
Ka izay mihitsy angeny mampiasa ny saiko io ny fianakaviany ty tsy misy azo anteherana vokatry ny safidy ratsy ataoko noho n'izao rehetra izao ka tokony ho zakaiko. Ny avy amin'sehany moa dia tsy atenaina firy. Tsy fantatra mihitsy tokoa moa ty izany hoe tena zanakareo mivady maro ny Riantsoa na atsanony ihany le izany resaka izany fa hanampy ny aretina antohako eo koa ialahy. Zanako Riantsoa, zanakaiseno. Kelesy misy soso-kevitra avy aty amiko mba mety amin'lahy ihany. Efa ela ihany izy ity no saika lazaiko an'lahy. Lazao letsy manenina moa ty raha miteraka fotsiny nareo mivady milamina. Nareo ange samy mbola tanora iona mitokana keliny foana ve nareo? Tonga dia tapahako ny tenin'ny se tsy vahaolana ary se zany dia tatiavan'ny se avelo fato eo zany Riantsoa hoe anamboatra vaovao fotsiny izay dia milamina tsy mbola niteraka mariny se ka tsy mahalala ny lanjan'izany atao hoe zanaka izany. Eny soso-kevitra ohatran'ny soso-kevitra rehetra ihany iny fa rehefa tsy mety amin'ny lavy moa atao akory. Eny misaotra ny sehany any torohevitra. Mora ny tena marina dia tsy mbola azo hiverina aloha ny terahana indray amin'izao tojo fahasarotana mantsiny tamin'ireny fotoana niterahany an'ny Riantsoa ireny dia tsy azo eritreretina ny tondrany voaka indray. Fa avelako kely marina aloha se fa aino Monsieur Maurice na mpiantso saika diniko marina. Ndao ary tena ohatra ny voanao dia misy mianaka ireny mihitsy le karla iny marina. Raha za manokana aloha tsy hitako izay antony tokony hiaretako sady hitaiza zanabaratra tsy vitan'izany ihany koa fa mbola lazon'ny aretina ihany koa. Le mba vady indray tsy mamokatra fa marefo sahala mianana zany tokoa angano tsona hoe fanakamalemy. Hoe any alavy azara fa tsy tafiditra tamin'ny mikala seno io. Aleo amin'izay aloha lamina tsara reto fandaram-potoana miaraka amin'ny mpiara-mongonatoka reto mahatamina diako mantsy tsy dia tenena firy loatra fa milaza ho tsy salama toa hoe mitondra voaka moa. Ny tena mampalahelo koa dia ity izy voanigadina taty Tamatavy tamin'le ndray mitorakry dia ny vaovao ratsy momba ny nahafatesany vadiny no nitsena azy any ka apitsony iny ihany dia tsy maintsy niverina nakany tanàna. Mba tsy nabosoko ny tenin'ny azara tamiko teo iny ka. Eny efa ela mihitsy izy iny tsapako hoe manana toetsaina hafahafa zany fa tsy nabosoko hoe asa moka andreny vavy reny. Efa eto amin'irony varavarany Gatalisady ka iaka. Aleo lotondoma. Oui, entrez. Miarabanao Monsieur Maurice. Nampiantso ahoana ianao? Ia, mandrosoa dia mahazo toerana se. Misaotra tompoko. Tsy dia hoe misy inona loatra akory ka fa misy resaka kely tiako atao amin'ise fotsiny. Eny tsy hoe kely moa zany izy ity fa iakina ny andehibean'ny orinasa mihitsy. Ka eto ary tompoko ndresako fa miaino zao hoe eny tompoko. Zay moa anisan'ny tsara fiasa sy mahafapo ara samy mpiasa ato ary inoko fa azo metrahana fidiko isana tsara ihany koa. Ka zao ary ka inonao no nampetsony ngabe ekibo any latany? Zay indray ny sesingabe ekibony. Ataovy tsara fa raha eniny Gatale zany dia zezika. Inona ho any resahany tamin'ny latany? Fa inona nefa mahaliana be ansi amin'izany ohatra fa tsy ambara kely angala izy ny tsy azo lazalazaina mihitsy. Ahoana re zany dia ho lazaina amin'ny azara ve anisan'ny voakasika voalohany zany mantsy izy. Le rangaha mpitandremana ihany sao mantsy mba hiova. Inona mory fa tsy ho famoahana ny sehan'io fitaovana tsokosoko sy ny fanodina ny sehan'ny volan'ny orinasa io ihany manomboka mailo mihitsy angetale aho hoe. Eno karaha-mainitsy kilo anay zany alahy raha azoko tsarako. Tsy te hitonona ny anarany lisany any aminy ara zay ny tena mariny fa zany hoe napetrany tamiko moa le andraikitra ka amin'ny fomba ahoana moa ny andavako azy.
dia ampitandrina ny lisany fotsiny aho ajanony amin'izay fa tsy hitsitsy angehony izy raha mahatratra ny lisany amin'ny mampandeakamako anseno ilazako an'izany. Dia ahoana ity izany? Tsy haiko. Maninona nefa ho ahy lahy raha manampy anay? Mahazo ny anjara ny lahy koa nge lahy amin'izay mahafita n'izay vitany ihany amin'ny fitsaboana ny rianjo fotsiny aza. Aleo ihany lesy mandeha amin'ny famarinana. Tsy mety izany mivelona amin'ny alatra izany. Ela ihany moa ioko. Fa izay fotsiny ho so mantsy hifanome tsiny raha tonga tokoa ny tokoa. Indray ary mba izay ay. Elany dia soleraka amiko izay ny tadiaviny lahy ho tapaka sotro fihinanana io. Manaoviko izao izany dia atao any an-damosiny rahalika indray ny afera. Tsy ataoko eo masony azara aloha fa mitato orisy ny lahatra ihany kanefa matoky ahy loatra ingataleka sarotra ho any vatopitokisana. Aleo aloha ty serveta ray ty amehizana ny lohany dia ty anankiray ty avoany eto amin'ny tratrany. Zay mba hanahoana tokoa ireny ho avy nyity tokantranonay ity. Mbola antenaina miratra ihany ve? Mety mba ilamina ihany ve fifandraisana eo tamin'ny fianakavian'ny Luka raha tsy nisy an'ireny voinana azo anary. Tsy vitan'izay namela olatra tsy maty vonoina tato anatiko mantsy ny zavatra-trangy iny indray ariva iny fa namela olatra tamin'ny vatako ihany koa. Le dia lantsy ato mifehako avy. Namela fahatsiarovana ratsy ahy ihany ty trano ty kanefa dia hifindra ho aiza moa ty izay. Ny fanamboarana ny tiano efa nymasona mivady vao nanapa-kevitra niteraka izay. Ay tratrany tsy napoizina. Luka ty tsy mandry andro tsy mandry alina mikalobaolana. Rovina ihany rehefa ho amiratra indray masoandrom-piainanay telo mianaka ry tompo. Tao tsapako mihamaizina andro manalina ihany mantsy izy ty. Tsy mitsaha mitombo adiry reto rao mainty mandrakotra ny abakababazam-baranay. Mba ampio izay tompo. Amen. Tena ilozako mandefa fisainana eto fotsiny marina. Aleo amin'izay andeha akanjo ka. Oay, fa kaive ianao efa tao aorianako tao e. Ianao voavoaka ny hevitra fandroana ange dia efa tato e. Zany? Efa inona nefa mahavariana ny vady malalaka eo am-paravarakely eo amin'ity andro efa ody masoandro e. Sady mitazatazana mivadiko eto any mieritreritra no avy nyity tokantrano kelitsika ty. Mampime aho koa ty ianao tika. Mampime maninona indray kosa? Ny vadinao le lazainao fa ho tazanina aza ange tsy renao akory ny dirany tato an-trano e. Aleo mihitsy aloha roako kely izany vady malalako izany. Anao tokoa fa zao tokoa lesy maninona ho ara mba hividianana kilalao vaovao amin'izay ry antso e. Kilalao? Tsy nahazo zavatra firy nitsony mihitsy ange izy tato ato izay e. Lasa ny fitsaboana azy daholo ny vola. Efa nieritreritra an'izany any aloha e. Eny e. Tsy maintsy hividianantsika kilalao izy fa rehefa misy vola. Maninona nefa raha mba manao fanahiniana mividy kosa e. Raha tsy izany mantsy ange tsy mba hisy zava-baovao mihitsy atao amin'ity tokantranontsika ity e. Ao rehefa ho hita eo e. Fa mba lasaiza tokoa aloha ry antso e. Ao amin'ny efitranony ao izy. Reraka angamba dia natory sady. Fa angamba taraina ho reraka indray izy. Mahony anahy mihitsy ny sombony haiko iny ka. Ohatra ary ny tomazo ansi avy tany ivelany tany. Toa karatoka maro be ery le varavarana. Misy ifandraisany an'ilay fampiatsonika talety ve? Mody fanina ve ty sa manatsafy? Fantatro tsara nefa fa ela io mihitsy nanao sotro be lava tango tany amin'ny drabekipo tany. Za? Zao telo lahy be zao izay ndray voaroka. So ihany aloha fa fandroahana fotsiny natsony fa tsy niditra zavatra avy raha tsy izany ngamba dia gagazo kanefa dia tsoroko amin'izay fa tsy mbola nitonona nahanaraniza tany amin'ny katale mihitsy afa mendrandra fiovana fotsiny taminareo. Eny fa na dia hoe mitakitatitra tamiko matetika azy izy. Hita fa izany fa eo fotsiny lamody miranareo e. Ary mba endrovako netako fa tsy mandry tsy mamely. Fa nisy olokavako ohatrako ary ve za nampiandraketany katale amin'ny fanaramaso e. Ela kosa aloha raha loka tsy maintsy azo koa. Tsy malala ny azara nga. Baly fingika fingaka ary lerony e. Mino kosa
fa ilamina amin'izay ny amin'iny olana raha iny lesona koa reny hoandry zalahy fa mbola ray tarika aminy any efa napia mihitsy mantsy ry zalahy reny fa porofotsiny sisany nandrasako ohatray ary ahy ve teto amin'ny latabary teto ihany reto lakile reto efa inona nefa tsy nahongako ny tadiavana azy reto rehefa saika ao ampanoloko hatramin'ny misirirany varavarana mihitsy aza toa mampiay ary sary samy mandondona vao maray izany mbola matory foana ve lahatira reo ka repo tokoa moko fa aza manala dia serana fotsiny ary ny lesy ay ary tsy tonga ilavaniny amin'ny lahy misy resaka tiaka atao amin'ny lahy zay inoko mantsy fa liana tsara ny lahy izy ty ka mandrosary aloha lasa resaka tokonana fotsiny mantsy le izy ko tonga dia mahazo toerana fa mbola somary mikorotandrondana koa atao trano ato fa nanapa-kevitra ny anao grasy matine kely mihitsy mantsy ay mbola tsy misy masaka azo aroso aloha ato seny zao vao lasa nividy mofo any ivelany any tsy maninona ka koa ny efa avy ny sakafo marainy ay ka lazao ary zay vaovao entany se efa dodina mihitsy mantsy andre an'izany liana ny lahy le resaka satria mba ray mety azahoantsika mitsamy mavola be ao anatin'ny fotoana fola izy izany zao le izy ka inao tsara maninona tsara hoe ry azara inona tsara hoe ty lazainy se ny orinasantsika ihany ve ny tadiaviny se horobaina aza miteny mafy loatra fa nirindrina aza nge manatsofiny dia raha tratra amin'izany dia ahoana ka tsy firy taona hatranomaizina lavy moa angalatra dia siosio hoe iny afa angalatra efa maty volavola ny drafitra rehetra fa aza mikorapaka na dia izany azy mba azoazo ny lahatsaina ve hoe mety any amin'ny ohatrinina anao any ny fitambaran'ny karama mampiasa rehetra ao amin'ny orinasa io mandritra ny ray volana efa politapitrisana ka inona indray ary mbola mampiasa saina ny lahy amin'izany ka inona ary le drafitra aza manany amin'izany la fa nandro any alina ihany aza dia azontsika tanterahana efa voalamiko daholo mantsy raha ny amin'ny mpiambina sy ny sisa ary efa misy dika mitovy any lakile amin'ny brown gaby ekibo aty eny tena sarotra sy nandany fotoana kokoa fa azoko ihany ny farana tena efa enjana aloha se amin'ny mahampandeakaman'ny lahatra amin'izay no nanatonako ny lahy manokana zao anefa ao amin'ny brown chef comptable angeny vao tahiry ny karama mampiasa ny orinasa raha ny fahalalako azy fa tsy ao amin'ny fa tsy hoe ao amin'ny brown monsieur Maurice efa arako daholo ny dingana rehetra momba ny karama amin'ny orinasa io ary tsy maintsy apremy dabe kibo amin'ny coffre-fort aloha ny vola zay vao omeny chef comptable rehefa akaiky ny fotoana fandraisaka rano ka zany izy aza hoe coffre-fort ahoana ny fomba nokafana an'izany lavy tsy lazainy efa hoe herinandro vitsivitsy teo azy zany nandinika ny fomba azahoana ny kody ny coffre-fort tafiditra tapesana ihany ty sika rola ary nandeha araka ny tokony izy daholo hatreto aloha ny planina marina mihitsy itsy aloha itsy ny borao andrabe ekipo ary le lakile teo tika aleo amin'izay sokafana ary aloha koa raha rotona amin'izao le ritsy mijery eo aloha andatsahana ty eto zay fa iny zany dia sara za koa ary mba gaga vo tsy voahodina indroa akory le lakile dia misy fanairana nany amin'izady andao angena le tsy voaka fa mitady ratsy ty fa hoany zao ngasy efa hoe nalaminareo daholo ny zavatra rehetra ka ity fanairany ty ny tsy naposy koko mety efa namafisin-drabe ekipo zany sécurité an'ny orinasa reny mety efa niodinany ambadika any drala-panaratia ary aloha aloha andrasana hodivy tsara vao mivoaka atsika mitsamina oraleka ao tsara ve nandro zany aloha ohatrany tsy ahitanteny mihitsy ane matahotra lesy tsy misy aninona antsika zany le tsy eo ao ny rena dia andeo hivoaka tato amin'izay fa tsy
Fa aiza nefa izao ny vavadiny simetera ary andrefa narila izy ka andao ary tareto ny lalany fa misy inona no mijanona tamiko se marena aloha tsy tazany langa mijery mijoropolopy manatona makaty tokoa fa inona letsina aza migoropaka aloha elahy mety ny mpiambina ny simetera angaminy atao mbadika atao aloha mamitsaka tsara mandra-pandehany ohatray marina to olona maromaro ngerse izany jereo tsara nge tokoa olona misy dimy eo raha ny fanosako azy dia anao inona ty amin'ny sasakala reto olona reto mety andevina angamba ry ty fahasana fotsiny ange reto manodidina antsika reto sorse dia tsy olo reto mba marina mafy atao amin'ity simeterany tamatavy ty ange ka efa tsy dia misy mantevina izany tsony milamina ho ahy elahy aloha olombelona nofosary ty ireo fantatro tsara raha nitsangana ny lerangampiambina vavadiny simetera tio jere izao io mitsilo amin'ny lampy io fa inona ro zany ataondry zareo zany ary mamoaka zavatra nge le madama anankiray zany oe jereo ane tovatakela raha ny fandinehako azy teo azony voatsilony lampo tsara hitany lafila izy teo hitako fa ohatrany misy zavatra fa navokany koa aza teo fa tsy dia tazana tsara reny fa namovaravara-pasana le raha matoray dia miditra ny daholo ry zareo ary le ngiampiambina tsy nakany fa inona le tsy mbola andrasana eto andao anara roatra andeha amin'izao mbola variana mitsilo ny aty fasana izao ngiampiambina aza migoropaka aloha elahy taona anjarina aliana ty raharaha ty izany reny mivoaka reny zareo eny fanodin'le madama le varavara-pasana dia lasa izy rehetra malalaka zany ny sehatra malalaka ny sehatra fa inona ny teny sy ambara amin'izany andao amin'izay ry sy andeha tsy tia hijanona eto tsony na dia ray minitra monja aza le tiako lesy mandreraka tsy napoziko hoe ka atao aroatran'izao mihitsy alahy ty tsy tia ny lahositrana velony zanak' elahy ka zany indray ve lesy manontaniana fa inona nefa nidiran'izany amin'ny fijanona antsika eto tia poro antsika sena tamoko ity izao no mila asiana feverana ganagana mitety azy ity tsika mitsamomaka ny anina tsy hita ny tratramangana zany ve dia tsy takatra ny sainy lahy aloha hoe ahoana ataoko ty fa ny arahana hita le vatakely nateriny teo izay noko fa tsy vata fe vata fotsiny fa misy zavatra ao anatiny ary mino fa zavatra tena saribity ahoana tsara dia tetehanyseho alainao zany le izy teo aiza ny alalany se raha vovopaty ny voatahiry ao anatiny mivadiny ka fasana ngery se nanaterana azy ao zany ve ho fantatra raha tsy jerena izay ao anatiny dia mbola hijeren'izay ao anatiny ray ve tena mahasasara tsy misy setika eo elahy rehefa tsy anaraka fa nifantatro fotsiny aloha dia tsy maintsy azoko ny vatakely io tsy fampizarana kosa nefa raha misy zavatra saribity ao anatiny sis ndao indray ary arigada natsotra kely zany nety nyity fasan'ity andasa aloha alaina le tandramokotra natsofoko tao anaty tako babenanylay iny ao ary tsy misy dikany amintsika zany io zay dia aza dia mitsilotsilo be loatra ntsony aloha fa so misy matsikaritra ny azavan'injiro iny tena mba afako ange zany endrika nafasany zany ary dira amin'izay le ty fa efa misokatsy ty tena maizina be ato ary totony amin'le malefadefaka aloha le jiro zay ary lalay ihany angamba aloha ny rerinato fa to lala
masomelatra efa mirara ihany zao hitatazako ity. Ary misy anarana misoratra nge tataponyto zany. Oa ahoe ianao mizaty voasoratra raha zanamololona notomady natonaraiky ary efa tena ila iasa za ele tsy mandinika tsara sa lako raha mivadika mivotra eo ambonin'ilay anarana eny koa misany lasaina amin'izay lako raha mivadika any fa nanasivanjareo an'ilay vata teo aloha zao no mila tediavina ka tsy andrindrina ao anatina karazana lavako mibadika itsy vety le ty io tokoa andrasolo takaka zay vata tsara takabeka ilay izy ahoe ahotsana feno zavatra ty zany ty sasa zay mbola tena midiko ty zao no lavaka favidirana lakile dia inona zany ny amoana an'ity eto izy laka ary inona ty zavatra latsaka tamin'tany sarabakololisy oa le tiako taitaitra salamana iny andraso nge alaka ohatrany izy mandatsaka za mihitsy ny fahitako azy ty vidy latsatsaka fa tamin'ity fotsiny ary natao eo anaty koa ty meno amantsy fa anisan'la zavatra nateryjareo teo ty sarabakolo ty sa tsy fon'le olona tamin'ny fahavelony loatra ary teny lamosiny ty kely ty misy lakile tsoa fa mety lakile an'lay vatiny ary mafitsoarana piazako zany tsy mety kanta mahodina indray ary sa meo aty mihitsy azy so dia tiansy manao azy indray ary tofy andraso azy anao tena tsy mety mihitsy imity zany maneo ny sarabakolo tena mitratra tsy dia fa aloha matanataka androandro amin'izay tsy le fitiraka aleo kambasekoa dia aprimany anaty sakoso mihitsy re dia mety namody mihitsy rehefa ny atrano izy tio zay anaovana azy amba malalaka tsara ary ndao mihitsy ala amin'izay efa azo reto hitata aleo aloha maro tsara ohatra n'ilay posiny teo ihany aloha le kady anaty dia amin'izay tsy misy mahatsikaritra hoe misy nanapitsoka iny tokoa ary fa efa misy olona mitsirotsirona izy mety nanako hatrany angamba le fidira teo aleo tonga dia any amin'ny lisany mamantana vany no akaiky traminay mbola ry ambadika be ary ka antao ary ary nazay io zavatra mainty be mitsoro eo ambony fasana io zavatra inandray ary zany lazain'le ty zany ary inona tokoa io ohatrany hoe olona sady ohatra mitopatopa nge zany lambany zany eno mandeha ikabeatsika ry se le izy aza mampime olona itsy fa ay sary vongana io ary andao amin'izay hitaka fa tsy za koa aza aloha natahotra ihany fa natanjajaina fotsiny tsy nataoko teo masony raleka fa tena manatahotra teo fa inona ry zavatra io dia sary vongana tokoa ve nefa totsy minoaka sady toatra tena manara-maso anay mihitsy ankele izy aleo rangany lalana modina asiana olona saika voaroba tato marina nkaraha mampiasa so ihany aloha fa tsy lavitry ny orinasa dia efa misy entreprise de sécurité tsy napoizin'ireo mpandroba melo mantsy hoe efa nametrahana caméra sy alarme ny brok sy miborao any chef comptable ka raha vao misy manokatra fotsiny ireo amin'ny fotoana tsy tokony isokafany dia efa avy ahatra ny agent de sécurité miaraka amin'ny alika mpitsonga ty ohatra ary iny ty zavatra lazaka eto alohan'ny farafarany ty
hitako izany e. Andraso hoe vakiako ilay anarana. Tena lioko ty e. Ohatra fa mba ahoana koa ary zao. Dia sanatria tokoa ve misy ifandraisany amin'izao raharaha zao e. Tsy maintsy hoe olona ato amin'ny orinasa ihany tokoa mantsy miketrika an'izao. Ary mba tsy misaina koa anery zalahy e. Mba ve dia entina miaraka amin'ny tena mibaditra. Kanefa toa tsy mampiny ihany ka mety fandry finjavara fotsiny angamba. Afantaro tsara raha nitoetra ny Luc e. Tsy ananeritreritra ny ianao an'izany mihitsy izy. Eny e, ilay oronan-tsary voahodina ao mahaly alina iny angamba no ahafana manamarina na mandeso an'izany. Fa zany aloha eo ihany fa inona tokoa ary ilay antony tian'andro madamina diata tio mahaly alina e. Toa tampotampoka be ihany mantsoko. Tena avitra ty isika amin'izany maralika. Volamena sy volafotsy efa tratra amina kilao vitsivitsy mbola amin'ilay tena tsara sy tena tsy mitapoka daholo anie ao anatin'ilay vatakely. Tombony fotsiny vatosoana anaingo an'ireto firavaka reto. Raha tsy niditra tao izany sika nahaka an'ilay vaty iny dia miala mahina sala amin'andevina alika fotsiny. Tsy nisy safitra tokoa aloha reto izy nanoray azy e. So ihany fa nisy an'iny namany sepane volamena iny mba afaka naome sidra ny sedrana azy. Fa dia nongotana an'ilay lakile teo amin'ny lamosin'ilay saribakolo ny tena raharaha. Efa ora roa ve letsiny lany zay vao mba nety niala tele izy. Ary ilay saribakolo iny tokoa moa izany nataony lahy izy. Tena diniko atrandro sela izy e. Mino anefa fa tsisy ahita iny ka. Rehefa avy aty angamba dia ariako. Sa tsy mety izany? Fa ny fomba marotana any reto zao ny olana. Le namanse iny mety hoe apany amin'ny reto ihany no raisiny. Reo koa ve moa lesy lafindray mipalaka? Tsy maintsy mizarazara tsika mijama mivarotra azy na rendrika ny sasany. Omena an'izay tokony anjarany fotsiny le mpandeha kamasaina manao azy. Azo atao ihany koa hoe zarainareo fotsiny reto dia samy mivarotra ny azy nge tsika. Aleo le tsy ny vola vidiny tonga dia zaraina amin'izay tsy mifanampaka. Eny ary rehefa izay moa no hitany lafa mety maninona. Saosy rehetra kosa aloha dia tsy maintsy mahakaty aposiko a. Mora fotsiny ny akanazy any amin'izay eno rehefa fantatry ngaba ekipo fa iloka no saika androbany orinasa. Rehefa hitan'ilay baditra nalatsako tao iny. Izay ihany le tiany tena nylako an'lahy. Anliana ny rehatra rehetra natanterahako ny valivatiko. Azinona foana ary izany zavatra reko menomeniny izany. Efa hatramin'ny maraina mihitsy fa tsy hoe vao zao a. Avy ato amin'ny armoara ato angamba izy izany. Solo hijerena. Arina koa ty zavatra mipirina tsara ato ty. Tao saribakoly. Ary tsy mbola nahita karazana saribakoly loatra nyty kosa ka. Mety vidiany Luc ho andry antsoa angamba ka. Tena ahoana nefa tsy tonga dia nomeny anazy ilay izy fa mbola nampirimy mitato fotsiny. Ary manena koa raha mba hafahafa kokoa noho ity no vidiana rehefa samy andany vola ihany fa dia saribakoly misy toetra be ohatrany ity e. Dia izao tokoa angamba le hoe lehilahy miantsena ka. Leo ranga tonga dia meko azy ihany ity teny izao ka. Mety variana angamba Luc dia adinina nanome azy ity Andry antsoa. Izy koa azy ity vao maraina dia tsy hita hoe lasa iza niaraka tamin'ny azara nefa efa tsy natory tato an-trano alina. Hitady vola hitsaboana Andry antsoa izy teo no miantony ivoaniko. Ary mbola matoroko tokoa ve aloha ry antsoa ato izay raha solo jerena. Ry antsoa aiza ny zanaki neny teo? Hitany eny a. Ay. Fa ahoana izay? Misy zavatra vidiany dada mandry ity a. Mino azy zao fa tena tiandry ilay izy. Iny zandriny eny? Azeo fa zafenao andamosinao fotsiny. Ty ary?
Andray toa saro-bakoly hoe izay indray avy mba nahazo kilalao vaovao misaotra betsaka dada sy neny a. Dia endry tsara foana zanaka dada sy neny a. Eny sy neny a. Ao jerena raha misy anarana atao amin'ny atoka ny ato. Razana bololona hono. Hafa koa izany anarana saro-bakoly izany. Fa mba aiza tokoa dady? Mbola nandeha niasaka izy a. Ndry mbola natoro dia tsy naheno nandehanana izy tonton Yazara. Ngamba tsy repondray ho maly sy androaniko miasa hoana indray. Ka andeha laoty saro-bakoliko fa voaty aloha ary neny a. Rehefa tonga eo izy ataoko merci. Eny ary. Dia faly irery antsona azo ilay saro-bakoly. Indrindra moa fa voana rehefa hoe Luka no mividy azy. Na dia natahorako tsy ho tiany ara ilay izy tamin'ilay endro somary mampatahotra dia kanjo tiany ihany. Ary malaza izy tokoa moa ry antso teo e. Ohatrany tsy raiko ny teniteny tsony a. Ry antso a! Ry antso! Andao amin'izay ke sakafo a! Andriamanitro! Fa tsy izy ve ry midaboka migorodony ry e. Fa nanina re sanako e. Toa malemilemy be sady tsy mahatsiaro mihitsy izy izany. Losy tia marina. Le saro-bakoly amin'izay fihainy be eny tratrany. Aleo aloha alamina aingana netana rehetra tia andeha hamonjy hopitaly farak'izay aingana izay ka. Ary Luka nefa ny ahoana. Aleo rangafa rehefa avy eo izy atsona. Ibitaka ny hafaliana ery izao se eny raha ilazako fa efa voaloha ihany ny vola itsapona ny riantso. Nahita olona nasan'andray an'ilay volamena rehetra ihany mantsy rao lahy. Eny raha fitaratasy matevina mihitsy ny sakosinay. Ary toa mity be ange izany varavaran'izany e. Fa lasa izary se eno. Andraso hoe jerena raha nasisiny ato amin'ity fitoeranyity ihany ny lakle. Dieto ka. Dia mba lasa izary izy. Aleo aloha asitrika ato ilay sakosy feno vola. Misy olona mandontona ny velany an'izany. Mety izy mianaka avy ny tsena angamba. Maninona nefa ny tsy tonga dia miditra. Ho avy! Ohatray marina. Monsieur Maurice. Andriamatoa Luc. Ary to miaraka amin'ny mpitandro ny filaminana. Fa ahoana ary izao? Inona ny tokony ataitra se? Manantena mantsy nareo mpanao ratsy tony fa tsotratra mihitsy a. Tsy napoizinareo nefa fa efa nametraka caméra de surveillance système de sécurité avo lenta io broko taoriana ny nanjavona ny lakle ny broko tampoko iny. Mifonare Andriamatoa Tadeo. Tsy fidy manky ny nanaovana an'ireny fanoana tsy fahasalamany zanako e. Tsy fidiny ahoana e. Ary fantatro tsara ngamba fa tsy nahazo tosaina ny ariary aza. Tsy le vola loatra ary sena napalaelo fa sena nararoatra loatra ny fatokisa koa. Ay tena diso fa tsy mendrika miatrana fatokisana akory ny olona ataonareo tony fa mora mivadika. Ary raha nitsinjony zanaka seto kosa tsy tokony nanao andreny e. Mifonare tompoko. Ela be zany e. Io komisiera. Idi ho any mihitsy aloha. Nama sisa zao ny mila karoha. Voatrano sy ny dokotera amin'ny fahasalaman-driantso. Ary le famondrana vo ihany ny vahaolana mety indrindra raha tiana haharitra izy. Zany nefa tsy vidy eto fa tsy maintsy any ampitan-dranomasina ihany koa. Ny volam-pelatana nefa manify dia manify. Raha any amin'ny efitra ny fanaovana dialyzy andray izy zao. Ary iza foana ihany koa ary tia Luc e. Ny telefona koa amin'izany tsy raisiny mihitsiny. Maneno izany telefoniko izany. Ary toa tsy misy anarana. Alolo raisina ihany ka. Allo? Luka ihany akea. Luka? Fa aiza foana ialahy e? Ry atsonga ka tsy maintsy nampidirina hopitaly indray e? Tsy nahatsiaro tena mantsy izy tamin'ny atoandro. Nahiditra hopitaly?
Zany efa lazaiko ny lahy zany e. Zara raha vola nefa ny aty amiko aty. Karaha izany ihany dia misy vola amin'ny sakosy zay napiriko ohatranao ao amin'ilay fanasitriantsika vola iny. Ndana jereo izay dia aloha velony vola tokony hitsaboana ny Riantsoa. Vola amin'ny sakosy ahoana ry Luka? Fa maninona rehefa nateriny lahy aty le izy e? Za rery ange ny ato amin'ny hopitaly. Raha ny sitrako tokoa dia za ihany manatitra azy ihany kanefa ndrisy tsy afaka seno Fa tsy afaka ahoana fa tsy azoko e. Mihidy aty amin'ny violon sa eno ary fiangaviana nahafahako ny antsoanao zao. Ahoana tsara hoe ry Luka? Fa inona nefa ny antony nampidirana anao any? Tantara lava be ny amin'izany fa izy fotoana tsy maintsy hitantarako azy aminao izay aloha fa tapitra amin'ny fotoana. Luka! Luka! Andriamanitro, mety any amin'ny fiolaona izy. Dia inona nefa ny antony? Samy izy fandraisany amin'izany vola amin'ny sakosy zany. Dia inona koa nafalako amin'ny Riantsora mitady ny Luka izy? Aleo rangaha aloha tsy reko vetivety ihany izany vola izany amin'izao Riantsoa mbola rahany mpitsabo maso zao Hiera kely vetivety fotsiny aho Raha norao tsy mangamba no andeha ho karamaina fa enjikenzika be koa ny aty ka Luka mba hianteherana tsy eo. Dia izay ny antony nanodina taterisena. Tena loso zany mara. Ka raha tsy azonareo tokoa ary zany le volan'ny orinasa dia taiza daholo ireny vola ireny ka sika tsy hikitika an'ilay vola ihany anefa tsy nanatsafidy loatra ary Luka. Mbola tantara hafa indray ny amin'ny sena. Amin'ny manaraka indray ngamba tantarako anao. Amin'ny manaraka roviny dia iazara zany tsy mbola voasambotra. Tsy mbola matoa, tsy mbola miara-midy amiko ato izy fa zany eo ihany fa ahoana? Tena tsy fon'ny Riantsoa mihitsy ilay saribakolo vidinao iny. Zany iny mba ny andanin'ny androny ao amin'ny hopitaly eo. Le zaza no mitady anao foana. Dia nilazaiko fotsiny hoe mbola miasako, tsy hitako intsony izay ho tenenina. Dia mampalahelo alay zanako. Fa saribakolo vidiko ahoana moa izany lazaina fa tsy fony zany? Le nampiriminao tao anaty armoire iny rehefa inona indray ary? Fangaminy mianao an'ny Riantsoa iny. Ohatry, fa tao inona indray moa reny tsy omena azy? Tsy izany moa no fidiananao an'iny? Lasa aloha fa tao ilozanao miana any eto fotsiny ka efa io manao baiko amin'ny tokony hivoahako koa mpiambina. Dia misaotra tamin'ilay sakafo zena. Izay fa velomary Luka dia mahereza Loza marina. Raha mba fantatrao no zeny fa saribakolo avy any am-pasana iny sady amin'izay nomeny any Riantsony. Za koa moa tsy mba mahay tonga dia nanary azy fa mahay maika loatra koa. Soa ihany fa misokatra foana fivarotam-panafodin'ny hopitaly na dia efa hisasaka aza ny alina. Dia tsy maintsy hiferina makivaky n'ity koloara lava be ity zany. Mijery amin'ny eo mijolopolopo tsy mba mirehatra tsara akory. Ohatra ary nisy olona tazako ny serana angety ery amin'ny faran'ilay koloara tery dia izany koa fa misy mikapokapoka ny rindrina any ambadika any. Mety ilay olona teo ve? Andriamanitro, fa izy mijoro eo ampovoan'ny koloara io ary avaiza ny poirany. Fonipika kely le jiro dia io izy eo ampovoany io. Raha matoa manao robo mainty mirebareba misarom-baloko angamba izy izany lohany izany ka ary miamboange izy ity. Tsy tazako akory ny endriny. Ahoana re izany ny atao tsy maintsy mandalo eo mantsy satria tsy misy lalana hafa. Aleo rangaha mindra moramora sady manaratsisiny. Kay miorina kosa no toako izany marina. Taolana mitrakitraky andrekaka eo tao mierika manara-maso ange izy izany. Ny vatany tsy mihetsika fa ny tendany ihany no miodina. Hitarihany marina mafy. Maso ny masavanina mampatahotra. Ny vavany amin'ny sany misokatra be. Inona reny ataoko andrekaka eo mandady manenjika marina le izy. Tompo ampio mataolo koa le jiro marina mafy. Aleo rangaha hiezaka mindra ihany na dia
Ilay fandipatra aza amin'ny tongotra. Tsy maintsy tafavoaka ato anara-drindrina azy. Tena loza ilay nahazo ateo marina. Saika tsy tonga tato amin'ny efitra misy Andriantsoa raha nisy kely. Fa inona tokoa ary iny? Sa ve dia miasa loatra ny saika tia manjary mamorona? Ohatry. Ary iza nametraka ny saribakoly teto ambonin'ny seza eto kanefa dia Riantsoa aza mbola reniko ny torobe tamin'izany ala teto. Aleo averina eto akaikiny eto ihany ka. Ny lasa hafahafa be koa ange izany endrik'ilay saribakoly izany. Toa mitsikitsiky hafahafa izany. Ary iza foana ary izany mivezivezy any amin'ny koloarany izany. Efa ela ihany nandrenesako n'izany olona izany mivezivezy tao. Nizay fa manantona makaty. Hatray. Ary toa misy manokatra moramora izany varavarana efa nidiko tsara teo. Io indray ilay jiro fa mitsolobolobo tampoka teo. Ary tanan'izy io marotsaka mainty be manokatra n'ilay varavarana io. Andriamanitra, misy olona mangarangarana eo amin'ilay varavarana io. Lohan'olona mainty be. Sady mifandrafandra mandinika be ty izy. Inona ny tadiavinao e? Inona hoa? Tsy mamaly fa miome fotsiny. Tsy ravy ny tia fome. Kristy tompo arofo zay. Dia izany ry Luka ny miainako amin'ny hopitaly ao. Enjana indray izany. Hoana ary izany? So dia mba ireo mpiandry marary ao ary ohatra no milalao dia na ohatran'izany? Tsy haiko ka. Dia asesiky ny delalovina izy ohatra amin'ny alina dia manao an'izany. Dia tsy haiko mihitsy irery Luka. Raha ny fandinihako azy nefa tsy olona mihitsy ilay izy fa fanahy ratsy. Ka mety hoe fanahy ratsy efa mitoetra ao amin'ny hopitaly io mihitsy ange izany ilay izy. Any amin'ireny hopitaly ireny tsy malaza anjakan'ny fanahy ratsy amin'ilay misy olona mialaina foana. Dia tsy fantatro intsony ka. Fa hono ary Luka. Mba lazao amiko amin'izay hoe taiza ny nazahoanao an'ireny vola be dia be ireny. So dia nanaonao foana tany matsy tianao ty. Tsy nisy nanaonao foana izany sy ino a. Ka taiza ary? Kitapo latsaka nahazonay sy hazaran'ireny vola ireny. Kitapo latsaka hoana koa e. Lazao aingana rehefa tapitra ihany ange ny fotoany. Zao ary ilay izy ka ianao tsara ry seno a. Avy any am-pasana ange izany izy saribakoly indro Luka e. Noho ny tsy fahalalako moa dia nomeko ny Riantsoa ilay izy. Ka marina izany sa tsy marina e? Losy ity marina. Mety noho io saribakoly io ange izany no mahatonga an'izany zavatra rehetra hafahafa eny amin'ny hopitaly io e. Tezitra ohatra ilay tompony tamin'ny nakanareo an'ilay vata feno firavaka. Dia mety ho izay tokoa ve? Rehefa nataoko mantsy ny fandiniana dia hatramin'ny fotoana nanomezako ny saribakoly iny Andriantsoa no niseho ny zavatra mampiorokoditra be tantaraiko anao teo ireny. Izany ve? Tena marina e. Tokony haverina any amin'ny nakanao azy ihany io saribakoly io Luka. Raha tafaverina angamba io dia hiverina miloniny koa ny fiainana mianaka. Tena mifonaritsy ino a. Mety ho izay tokoa angamba ny anton'ireny toe-javatra rehetra ireny. Ny vahaolana izao no tokony ho tadiavintsika malaky dia malaky ry Luka. Ka ny mety angamba dia tokony ho tadiavintsika ilay olona nanatitra an'ireo zavatra ireo tany am-pasan'ilay antsoina hoe razanam-polola sy ino. Mino amantsy fa misy antony mahatona terina tao iny saribakoly iny. Mbola tafavoaka tsy satry tao ihany moa ilay izy ka mino fa nifamerenana azy iny ny vahaolana e. Zao sika tia nitratra farany satria namoaka azy tao. Dia ahoana ilay vata feno firavaka ka? Tsy vao hoe miampy ny fotoana hijanonanao aty am-ponja. Elo karaha monja azy tiany ny ampangananao. Efa mila tsy ho zaka. Maika fa hoe hiampialatra zavatra sarobidy indray. Dia ahoana? Mina fa tsy amin'ny atsiny antsika ireo olona ireo ake. Itsika ange voany tsy fidiny sady ny eloka hibaboana koa ange hono modirariny. Ka samy manana ny toe-tsaina ange ny olona rehetra ry Luka. Ianao mety ilazan'izany fa ny andro zareo ny ampidoboka anao amin'ny lalindalina kokoa ny tanjony. Andramana rery sy ianao a. Vonjena ny atsika ty. Ka inona ary izany ny ataoko ozy ianao e? Inona?
mila miresaka amin'ilay rangaha-mpiambina sy mety rangam-baloha ianao. Izy mantsy mety mahafantatra ny taranaka io tompony io fasana io. dia ahoana ny toyany avy eo? Ianao tokony hamerina azy ihany nefa tia mihity ety amponja. Akasa indrindra ngerisena e. Milohan'izany rehetra izany anefa dia tokony voakato aloha. Tia ahitandriantsoa. Teo eo anilany hiara-hiatrika aminareo mianaka amin'izao fotoana mangidy setraitsika izao. Tsy tiako atsapa izy hoe irery. Tena tsapako ny fitiavanao an'iny sombina itsika iny Luka. Kanefa moa afaka ny anao iny. Efa mba mibaboka tamin'ny Monsieur Maurice ihany ianao kanefa dia vao maika azy izy nanamafy ny fo. Ka manina raha mba ianao indray mandresy lahatra azy anatsoaka ny fitoriana se. Mino aho mantsy fa efa mety izay ny fo. Ohatra tapitra koa tia ny ora famangina ary Luka. Ao fa ataoko izay andresena lahatra amin'ny Monsieur Maurice ary na mbola andohalika aza tsy maninona. Izay fa mahereza mivady malalako izany a. Merci tia. Ary mivavamandraka fa aza mitsahatra izany. Atony misy Andriantsoa Monsieur Maurice. Ndry mahaonja fo tokoa tia mijery azy. Tsy mbola nitsidika azy mivatana mihitsy any aho fa resaka tsotra avy amin'ny Luka ihany mbola narenesako ny momba azy. Matory zany izy io. Ie, mila makaina mihitsy izy io sy ny dokotera fa tena reraka. Ay kosa. Ilay nolazaiko taminao hoe famondrana fo izay ihany ny vahaolana mety avitra ny ainy sy ny dokotera. Ao ary fa teneko ny fiangavianao ny amin'ny tokony anatsoana ny fitoriana ny tanana ny Luka. Miantso madame sy eny ianao raha misy vaovao. Dia tena misaotra betsaka sahady Monsieur Maurice. Tena olo-kendro tokoa ianao ary misaotra anao na fohy fotoana ny tsy diana anay taty. Tsy misy sorana rery madame sy eno a. Nody ihany zahay mianaka ty. Tena tofoka ao amin'ny hopitaly io koa ny tena mariny. Sady nisy ny zavatra manelingelina mampatahotra anay iny foana. So ihany fa isaky ny mivavaka dia manjafina le izy. Midika izany fa vokatry ny asany maiziny. So ihany aloha fa tsy nanelingelina loatra ny Andriantsoa le izy. Zaho foana hatreto ny tena ny sehoany. Io indray ilay saribakoly fa eto ambony seza. Andriantsoa nefa nge mbola tsy niarina tao am-pandriana teo hatramin'ny nodiana vitany amin'ny hopitaly. Raha mipitsipitsika vava izy zany a. Hoe atoako tsara eto mivava ny sofiko. Tena tsy zany mihitsy raha ngano lasa dala fa tia saribakoly tia no hafahafa. Tsy maintsy areko an'ity fa tiako no anadala ny lavato. Nefa leo ihany aloha jerena raha misy zavatra hafahafa mitranga toy ny tany amin'ny hopitaly atao trano dia avy eo vao tena manapa-kevitra ka. So mantsy fifandrivian-javatra ihany. Andriantsoa, fa ino ty mampisefosefo andry tampoka teo e? Nanofy ratsy? Io roneny a, io anjoro-trano io. Io aizy e? Io aleo aloha rehetra mihitsy ny jiro ka. Ry lanitro, fa inona tokoa io takoko eo anjoro-trano? Le raha matoa manao roba mainty be. Io fa niarina dia nierika ty aminay mianaka. Andao hivavaka Andriantsoa, andao hivavaka mba ho resy ny asany devoly. Io le izy fa mandady mianika ny plafo. Aza mitraka mihitsy toy izy foana. Génial, Tante. Masina ny anaranao. Tena tafatory teo am-pipetrahana teto akay. Ny andro ty efa ho amin'ny firy. Na izana Andriantsoa koa azy ty lasa matory eto andro daholo amin'le tsy ampatorian'le zavatra iny amin'ny alina. Le saribakoly aloha dia tena tsy misaraka amin'ny mihitsy rehefa matory izy a. Jereo ty izy fa tao fihin'ny sala amin'in'ny ery. Ary maninona tokoa moa raha zao Andriantsoa resy torobe izao no anararotako anarenany io any. Tsapako mantsy fa tao isaky ny manana eritreritry ny anareny io saribakoly io dia tao lasa mivily amin'ny zavatra hafa foana ny lohako. Efa impiry izay. Tena areko any amin'izay raha ngaha io androany a. Ery andavapako ery atsapana ny lalana ery no anareko an'ity androany. Mino mihitsy amantsy fa io no mahatonga ny fiainana mikorotana ohatran'izao. Iza moa le sakosy teo. Tika, stonko moramora eto tanany dia atsofoka tao anatin'ity.
hitsapititsy kosa le tapapako ka aleo amin'izay aho epita. Andriamanitra ary tsy mijery mihitsy hoe izany mpamily izany any afangaram-pandeha amin'izany efa tsy amilon'ny intsony. Marina tsy nifatiko ny ray sy ny natiora nisy kely. Ofa rehefa mitangorona daholo ny olona engany mba tsy nisy naratra. Aleo aloha tsy mpivetivety any ty faty-tsaribakolo ty dia rehefa aveo jerenany eo ka aleo avoaka amin'izay. Andrakako fa ahoana koa izany? Toa tsy le saribakolo inge ty voatondrako aty fa le nonoro sa mavokely enjana koa izany marina. Tadidiko mihitsy anefa nampidirako azy tato. Sa ve voan'ny fananjavona maso ty izahy lalina izany marina. Tena matanjaka noho ny everako azy ihany izany le zavatra mitoetra ao anatin'ny saribakolo iny. Dia inona izany ny hevitra tao amin'ny saribakolo iny? Tena tsy mora ange izany ny androakana iny aho. Inona izao tokoa ny fandehany ary maninona nefa raha dorany na dia hoe ao andavapako ao ihany aza. Aiza tsy rehatra eo iny. Andraso aloha fa efa hiditra ny varavarana ihany koa aty ka. Androkako eo ary izy mitsikitsika eo amin'ny varavarakely io. Saran'olo nefa toa misarom-boaly mainty. Miamitriny le izy. Andriamanitra dia sanatria ve ka le aleo aloha hiditra aingana ka ary izy tia mitaraboka eto amin'ny gorodona ety. Toranoro tsy maty aro tena fa nisy inona ndray no nitranga tato ary ny zanako nakaiza. Ny zanako aleo aloha jerenao amin'ny efitrano ny aingana ka. Io mijoro ao atokonana io ary iny ny tia ataony. Ry Antsoa, fa ataonao inona ny antsy iny? Andriamanitra, ataony eo amin'ny tentany le antsy marina. Le saribakolo tazominy amin'ny tanany ila. Ny masony toa lasa mainty ranoray. Aleo tambatambazana sady manantona moramora ihany dia ropahana aingana teny tanany eny ny antsy iny. Ry Antsoa, Ry Antsoa avizany zanaky neny izany dia avy-tsoro moramora iny antsy iny. Andriamanitra, le raha matobe manao roby mainty le niserana sy nanankaratoka mafin'le varavarana teo. Ry Antsoa, Ry Antsoa, tena mihidy hatrany anatiny izany varavarana izany. Ry Antsoa, sokafy re ty varavarana ty. Tena mihidy ao ny zanako marina. Tena tsy maintsy potiko ty varavarana ty androany. Aiza nefa misy zavatra mafimafy. Aleo aloha le marito lehibe iny no anapitehako ny tika. Tikay. Zay fa ny vo. Ry Antsoa, losy ty marina. Saka voadidiny teo ny tendany raha tsy voarovako aingana le antsy. Ndrakako eo efa nandeha raha kely mihitsy azy izany tendan-janako izany. Dia voavoaraiko le antsy teny tolevika izy. Aleo aheloko ery mihitsy ty antsy ty ka dia ty saribakolo ty koa. Ry Antsoa, Ry Antsoa, mare avy endry izany. Eny kosa ka efa nihiratra ka. Neny, hoananinona? Misaotra an'Andriamanitra marina. Na tsy aro tena ihany le zanako. Le raha matoa manao roby mainty be. Le raha matoa manao roby mainty be ry neny asa manaky indry efa eto neny any dia izany ry loka ny zavatra nitranga rehefa zaho saika hanare le saribakolo saika mifoa amin'ny fiara rehefa hanare le miveriko saribakolo. Ay mamoro sa le izy tonga tao an-trano indray dia raha matoran'oro ny daraboka tamin'ny gorodona no nitsena. Soa ihany fa avitra raha-potoana Ry Antsoa. Lalisa marina. Dia ifanahy ratsy io ange izany nanereko lakandia tsoanao an'ireny fihetsika ireny. Izay mihitsy angamba ka. Raha matoran'ora nefa tsy naninona. Fa
tairana tsotra na voazy ka fa tsy mety niditra tao an-trano tsonony ianao na zatsy izy kosa azy aloha eny dia izy andray izany zao miandraindrehan-tsoka maza manahy ianao fa efa nahita olo-kafa mamangy anao ihany angamba sisa ny tena tsy maintsy voako ny trano. Mbola ao an-trano izany zao le saribako latra amin'izao mbola aoko tsy nomeko ny lalaovin-driantsontsony aloha le izy na izy aza tsy mety lalaoan'le izy tsony koa. Tena enja zany efa ona nanao ana ihany ny resaky ny resy misy Maurice to tsy mbola nandrenesam-baovao ihany. Mino fa tsy maintsy hiverina amin'ny tenina izy Luka, tsy maintsy avoaka ny ato ianao. Efa niresaka tamin'le mpiambina amin'ny vavadiny Sinetera ihany zany ianao. Tsy mbola nanam-potoana niresahana taminy ahy ianao mihitsy angamba no tena miresaka aminy ka ianao raha toa efa hivoaka tato. Enganersena ary mino fa tsy mbola nisy nahatsikaritra ny fahavakisana izany fasan'izany matoa tsy mbola naharesana vaovao manambara izany mihitsy aloha hatreto tonga soa ato trano indray ary Luka ianao Monsieur Maurice mihitsy Ankersena no tonga namoaka tany zany tena marina fa indrisy fa tsy afaka ny andray ao amin'ny orinasa tsonona izy na namoahany ianao tao fotsiny azangery Luka dia efa zava-dehibe marina aloha zany ary aloha ataoko biso mamy be mihitsy na rehefa vady aman-janako dia tsy andahanay ela be ohatr'ireny tsoa zany dada za fa tena nalahelo be ao rehefa tsy andao ela be tsony dady ivoaka anatitra zavatr'olona vetivety fotsiny dada dia hiverina avy eo zany ry antsoa eny ary dia hinana an'ilay biscuit ny dada teo zany loko dia andeha hamerina le izy zany zao ianao zay ny hevitra hitako ry fa mety ampiverina amin'ny lohan'ny filaminan'ny tokantranontsika dia ahoana zany ry Luka ahoana hony aiza indray zany ny ahitantsika voalitsaboana ny riantsoa izay mahasory ataon'Andriamanitra ry seno fa efa ny anatin'le sakosy ny daholo zany le izy eny ake zay fa andeha vetivety aloha andrekaka miofitrofotra be nge zany trano zany oay tandremo ry Luka mitady anjerany aminao ange le armoara lehibe izany tena nasaika potsaka tato amana raha nisy kely tena mahery ny asan'ny devolo ry Luka tsy te hiverina any amin'nisy azy ny ianao ka manao fomba rehetra anakanana atsika ary iza mamao varavarana zany to iaza za tokoa ty ry izy telo mianaka ary tsy napoiziko hoe nivoaka sady le ty za io zao voasaika anafika ny vadiny laha ohatra n'ilay indray mandeha reny efa ary tsy izay ihany fa haka n'le vola ihany ko fa inona ny tiany seambara zany ve dia tsy takatrela ary ataony se inona basiny omeo aty fotsiny vola raha tsy zany dia apokako amin'ity bastiny loha efa saika ho averiko any amin'ny fasana nangalaritsika azy angery se ty fa draidraidraidraidraidray averina tao inona trondro ampelantanany saka vely ty ho avotsitra indray omeo moramora fotsiny iny dia tsy misy maratra eto sa tia ny lahasika olatra ray fanindrony indray eo amin'ny fean'ny vadiny lahy ilana maninona feanao avy moa sa havanana ny nasiko an'ilay izy rseny iasara sakaiza manoty elahy ay elahy zany nametaveta ny vadiko tamin'iny fotoana iny tsy vanila tena tsy vanina elahy efa nangalatra ny sen'olo tiako indray vely ty no mahavoaka vavoatra zany efa nangalatra hoany nga mose mbola nanaka anse tamin'ireny fotoandreny ka na dia zany ko sazy efa fantatra elahy tsara fa tena potika tanteraka tamin'ny seno tamin'ireny kanefa dia mbola niarahany lahy ihany izy tsy anjara ary seny anareo matotry tsy tanteraka dia noho izany ve ny antony nanaovany se andreny fiatsika mamoetra reny ary sady mbola nafiansehana indray amin'izao aza be resaka ty fa pasy ho aty aloha ilay vola dia izay ihany zay ahay ary eo aloha jerena kely ihany ny ato anatiny so gazeto ny fatorana fingotra ary eo nareo fa inany lasy ilabady dia ahoana indray zao ry Luka aza manany inina tsony ry fa afa-dosika ao anatin'ny sakosy iny komatsy le saribakoly dia izany zao ny tena hotratra farany ary aiza tokoa aloha ry antsoa teo andraso fa misy inona indray sy ino ry antsoa
ny zanako fananina rehetra izanako andao hoentina aingana any amin'ny hopitaly izy ry Luka ka azoko daholo tia ny sosy zahay izany la vao hiatana ry azara manana ny ampy tsara na dia tsy hiasa mandritra ny taona vitsivitsy aza dre arinona zany mikonokonona vavy zany raha dio ny efa novinoko ary avy atao anatin'ity sakosy ty ange zany ao jerena tsara aloha zay atao anatiny ariny ty to le sary-pakolo tany am-pasana fa maninona tokoa ty ary maninona koa zany tomobiny zany to memafy ho azy zany hafangiana-pandehako zany ane loza marina tsy mandaitra ihany keo ny frein zay ndray le feongonongonona misy raha mato saromboaly mainty be mipetraka eo aorina io tena tazako tsara vetan'ny rétroviseurako vavany amin'izany tena sanasanany be sady mimoka fe maka liry sofiny zany le izy tena marenina ny sofika tomobily tsy mety avajanona kanefa misy kameo be fofofo be maka ty iny tena tsy voavilako tsony ty marina tena ho fatiny sanatsika ry Luka seno efa ratsy be olo ny toe-pahasalamana osy ny dokotera vera sanako okarizay seno ry antsoa za koa zange tia mba malahelo ary fahalalana ary iny zany famonjen'ny mpamonjy vonao zany mety nisy filozam-pifamoivoizana angamba seno zany fe ay iny atosika amin'ny fandriana misy kotiarana eny tokoa tena misondraha be izy zany eno tsy tantoko ka tsy jerena iny mihitsy ary to iazara tena iazara iny atosika ny mpamonjy voniny seno fa hoe izy ianao tiry Luka dia hijery azy andray nefa dia efa reny ara ny zavatra nanaovany atsika jereny ianao mitazona lolo-porsi ianao mino mantsy fa mbola tsy reny ny havany vonana azo azy zay toetra malemy fanahy zay mihitsy no anisan'ny tena tsy afoizako ny Luka na dia fararotiny sasany azy izy indraindray amin'ny toetra se mitsonao ny tadiaviko ry Luka efa eto arsia so ihany fa ny rahan'Andriamanitra hitsidika ato se resy ary Luka resy fa matombola nomena hery ahafahako mitenoatra n'izao a dia misy antony aza dia miteny mafy aloha mba ahafahako manombotra n'ireo ratsy rehetra vitako taminareo indrindra fa tamin'ny seheny sy ry antso eny fantatro raha teo fa efa azo isaina sisa ny andro iainako aza miteny azany sia ary navelaza tsy izy dika nintsony ny fiainako satria tsy vitany izay tapaka ny tongotro roa fa mbola voatona mafy ihany koa ny azon-damosiko iazara ka zao ry Luka vonina ny anao sorona ny haiko amin'izay ry antso omeko azy daholo ny taova-mbola azo ampiasaina ato amiko anatanterahana ny famondrana ny voany aminy mino amantsy fa ho compatible zahay noho ny antony izay tsy ilaina averina akory dia aza misaintsena ny andakory zay ry Luka efa voarainy mpitsabo ny fankatoavako an'izany rehetrarehetra zany ary tsy retiretiny mialaina akory ny fa
tena vokatry ny fo. Mamelasy tsy nety rehetra nataoko. Nanao lolopolo loatra tsy maty voalavo kibo tamin'ny fiainako. Dia sao sisy dia ataovy tonga any amin'ny seheny zany fifonako zany. Aza manasy tsy mitazona alahelo amin'ny seza menakavy kely. Dia izay ny resaka ny fanaovana torsena. Ary vao avy nilazan'izay izy dia safotra tsy nahatsiaro tena. Dia mbola nahavita ny tena izany rehetrarehetra izany ve izy? Tena mahavariana tokoa. Ahina moa izany fa dia misaotra azy tsika ko. Eny e. Engane mba hizotra amin'ny atsakany sy andavany zavatra rehetra. Jereny dada sy neny ange tsy akanjo miantony atsitsy e. Aizy izany ry Antsoa. Io genouillère kely mangamanga io e. Mety be amin'ny sandry ao akibony neny ao zao io. Mbola ngeza loatra kio a. Rehefa lehibehibe angamba izy zay vao mety atonina an'io. Hijery kilalao anao ange no nandehanantsika ty-atsena ty androany ry Antsoa e. Ny an'izany rehefa fiana ao an-trano. Inona tokoa ny kilalao tian'ny Antsoa amin'ny anniversaire ty? Hita Sarbakoly. Tsy dia mahazinao ireny tsony avy io. Io vazivazy akiza. Wae, fa tsisy tazako ao anaty vitrina fivarotana kilalao io tsy veo ilay sarbakoly ratsy fanahy be iny. Izany ry Antsoa. Io e. Aiza. Eo ampovoan'ny kilalao maro be io. Tadidiko tsara ilay akanjo sy fijeriny. Alasa nadio be fotsiny ilay izy. Dia ny alavalava kely koa ny volony. Andrekakio. Aroatra ny tena mitovy tokoa. Eny tokoa. Tena izy tokoa ny fandiniako azy e. Raha misy lavaka fampidirana an'ilay lakleny namosiny io dia izy io. Zaho aloha tsy te hanamarina an'izany akory na ny mijery an'io aza mamparikiriko anahy. Tsy leviny ny afo niaraka tamin'ilay fiara sy ireo vola anke izany ilay izy e. Orange, eo amin'ilay nanotra ho anao teo ny tantara eto amin'ny rekorefanina. Sarbakoly ndrazana bololona na tratra farana. Nosoratany Ikikina na Tokozay Rararabe Manatsoa. Nolaloviny Nofy, Ponina, Lara Kotoso, Jiaro ary Arliva. Nandray feo sy nanatotosa ny Arfi.